Tsy nanadino ireo trabona vokatry ny loza voajanahary izany hoe ny rivodozana nandalo teto amin'ny firenena ny vondrona SMTP tonga nanefa ny adidiny izy ireo ho an'ny mpiray tandrazana nanefa ny anjara birikiny ka tonga nanatitra izany tetsy anivon'ny foiben'ny BNGRC etsy atamonra araka izany ity vondrona ity. Raha mbola misy ny azo anampiana ireo mpiray tandrazana dia tsy maintsy atao izany hoy ny filoha jeneraly ny vondrona SMTP raha nanoitra fanampiana ho an'ireo trabona tamin'ny alalan'ny Bureau nasionaly misahana ny loza voajanahary izy ireo androany maraina dia ny Antanimora nahitana katsaka milanja 10 taona lasaka afaka asiana fasika misy 2 gaine transparente miampy citerne misy 10 ireto fanampiana izay natolotra ireto. Be dia be ny olona mijaly ka inona moa ny zavatra atao satria olombelona ihany ny tena dia tsy mety mijery an'ilay zavatra manampy an'ilay mpiara-monina miaraka amintsika voina mahazo ny mpiray tandrazana zao dia tsy afaka ny hijery fotsiny izany izay amin'ny vondron'orinasa SMTP ka dia mitondra ny anjara birika amin'izay azo atao sy azo tanterahana ho an'ireo mpiray tandrazana amintsika amin'izao zavatra manjoa ny firenena izao. Dingana anankiray voalohany ihany dia fa izay moa izany dia arak'izay zavatra ny tenenin'ny PDG teo dia mbola manana vina ihany koa amin'izay zavatra atao amin'ny manaraka. Raha ny fanazavana nomeny eo anivon'ny BNGRC dia ilaina maika tokoa ireto karazana fanampiana ireto ary avy hatrany dia aparitaka any amin'ny toerana hitobiany trabona sasany izy ireo gonsy plastika matevina kosa dia ampiasaina amin'ny fanakarana ny fiakaran-drano amin'ny varitra maromaro. Araka lazaiko teo le plastika sy tony sao dia efa tonga dia miasa ireo fa tsisy mijanonjanona mihitsy ireo tompoko efa tonga dia ilaina mihitsy raha amin'izao fotoana izao. Tsy voalohany no nanoitra fanampiana ho an'ireo trabona ireto ny vondrona SMTP ho an'ity orinasa ity dia zava-dehibe hatrany ny fahafahana manampy ny mpiarabelona amin'ny lafiny rehetra.